Manana foa mampanahintsika antsika ry havana hiatrika ny tompo. Fankalazana krismasy fa 5 desambra 2024 atolotry ny sampana sekoly alahady herinandro sambatra miaraka amin'ny sampana sekoly alahady mitondra ny lohahevitra hoe Jesosy Kristy mpamonjy ny olona amin'ny fahotana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminareo are ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny Fanahy Masina. Amen. Iarahantsika mideran'Andriamanitra dia ho ataontsika ny salamo 100 eo am-pitsanganana. Salamo 100 ny 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa vita izay dia iarahantsika manao ny hira fa 780, 114 ihany. Ao aorianan'ny hira fa 780, 114 dia hiaraka hivavaka isika, manao fisaorana sy ny fivonana, ary ao aorianan'ny rainay izay any an-danitra dia mahazo mipetraka ianareo. Salamo 100, 1 ka hatramin'ny 5 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankaneza eo anatrehany amin'ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrany. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary ao amin'ny kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay famindrapony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Hira 780. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra, mbola mifofy ny fifaliana, fankasitrahana no entinay mideranao ny amin'izao fotoana omenao anay izao, Tompo. Fotoan-dehibe ho anay izany, satria fankalazanay ny fahaterahany zanakao. Dia ilay Kristy Tompo tonga olona izay mpamonjy anay, mpamonjy amin'ny fahotanay, mpamonjy amin'ny fiainanay manontolo. Dia era sy laza no asandratra ho anao Andriamanitra, ianao Ray, ianao Zanaka, ary ianao Fanahy Masina. Saotra anao izay fa mbola afaka mitodika mankany aminao ihany koa, mahafantatra anay loatra ianao Tompo. Fantatrao ny ao anatinay ao ny fotsiny loaka, ny fiainanay, ny alehanay, ny nambaranay, izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, hifonanay aminao izany. Ianao Jesosy Tompo no tompon'ny famelan-keloka, ny rahanao no afaka manarona anay amin'ny hotanay, hifonanay aminao izay rehetra ratsy tsy araka anao Andriamanitra tao anatin'ny fiainanay. Ary na dia androany tontolon'ny andro fotsiny aza Tompo dia tsy laozan'izay hota ny fiainanay, ka mamelany heloka anay Tompo, mamindrafo aminay.
mahafantatra anay ianao tompo, mahafantatra reto madinika ao ireto hitanao reo te hankalazanao, te hanome voninahitra ny anaranao, te hanandratra anao Jesosy tompo, te taio ny fiaina ny sampana sekoly alahady manontolo. Ianao no aoka hitary-dalàna anay, hiaro anay tompo, ary ianao no hamindra fo aminay. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, ary ampiarahanay izany amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, etsy an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ny anona sahaza ao anay, mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fahatam-panahy, ka manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andriamanitra izay vavantsika ry havana, Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka isan'andro san'andro, koa enoy amin'ny fifaliana indray ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika manao hoe: avia ary fandahitra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, satria hoy izy amintsika hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no ampaharetako famondrapo ho anao. Voafela avokoa ny elokareo rehetra no ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika ravana. Iarahantsika manao ny hira 5:7 ihany. Hira 5:7. Maksy ny soratra masintsika tompoko izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:7, Isaia 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Isaia 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no impisahany mazava. Amaroinao ity firenena ity ary ampitomboinao ny hafaliany. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondranetany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny, izay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahanao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiany. Fa ny kiraron'izay ny trevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafiana miositra dia samy hodorana, eny, okitay atoka amin'ny afo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omeny antsika, ary ny fanapahana dia ho atsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasarom-piaron'i Jehovah tompony maro no hatanteraka izany. Mbola itony vaky-teny.
antsika ny famakina vaky tena. Izany dia hitantsika ao amin'ny Filipianina 2 andininy 15 ka hatramin'ny 11. Filipianina 2 andininy 15 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita dia izao maka azy amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofokiriny, mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana, koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ tany, na ny ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Mbola tohizana ny vaky tena. Dia isika hitsangana ry havana hitsena ny filazantsara. Ho faranantsika amin'ny vaky teny ao amin'ny filazantsara ny Matio 2 vakina manomboka amin'ny 1 ary atsahatra amin'ny 12. Rehefa hita izany dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy, milaza ny namangin'ny maky sasany an Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka any Jiosy? Fa nahita ny kitana teny Atsinanana izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary noho nandray izany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namoro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalana tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrian'i Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia nampaka ny magy mangingina Herôda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan'ilay kitana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha, fotory tsara ny amin'ilay zazakely, koa raha efa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa hiakohaka eo anatrehany. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany teny Atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary noho nahita ny kitana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niakohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa notsokafany ny fitehirizan-drakony dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy ny zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehan'ny nody ho any amin'ny fonenany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, dia mankasikitra anao satria tsy diso anjara zahay amin'izao tolakandro ny Noely izao amin'ny teninao. Ankehitriny ary raha hotoriana aminay ny teny, dia aoka ianao Andriamanitra no amin'ny mpanomponao mba ahaizany zara ny teninao. Ary izahay mpiaino kosa dia sokafo ny fonay mba tena ahaizanay mandray ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay ny vavaka. Amen. Ho fitsanantsika ny avatry ny tompo ry havana dia andeha ataontsika ny hira fa 270. Hira fa 270 andininy 1 ka hatramin'ny 7.
Petraka ianareo ry havana. Dia mbola ho ampitombonao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fifaliana ny raha antsika misaotra an'Andriamanitra omeny izao ora sy fotoana izao isika azotsika miara mankalaza an'Andriamanitra amin'ny sampana sekoly alahady ny amin'izao andro anio izao. Loha hevitra izay mpanjinina ny amin'ity anio ity dia ny hoe Jesosy Kristy tompo mamonjy ny olona amin'ny fahotana. Ny Isaia 7:1 ka hatramin'ny 9 no andeha andraisantsika ny afatr'Andriamanitra indray izay tiany ambara amintsika ao anatin'izany fibanjinantsika izany loha hevitra izany. Rehefa mandinika ity tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:1 ka hatramin'ny 9 ity isika ry havana dia ahitantsika fa manambara mazava ny amin'ny Jesosy Kristy izy. Ary misy mpandinika aza milaza fa ny Isaia no filazantsara ao amin'ny testamenta taloha satria dia manambara maro an Jesosy Kristy. Dia eto amin'ity 7:1 ka hatramin'ny 9 ity dia hitantsika fa manambara indray izy, manambara ny amin'izany Jesosy Kristy izany. Ary hita ao anatin'izany fa mamonjy ny olona amin'ny fahotana tokoa izy. Ka andeha ary ho jerentsika hoe ahoana ny fomba famonjen'Andriamanitra ny olona amin'ny fahotana raha araka ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:1 ka hatramin'ny 9 ity. Mamonjy ny olona amin'ny fahotany Jesosy tompo ka manazava izy. 1 ahitantsika an'izany. Mamonjy antsika amin'ny fahotantsika Jesosy tompo ka manazava izy. Miseho mpanazava izy ao anatin'izany. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana ny ompisahany mazava. Hitantsika ao anatin'izany zany fa Jesosy Kristy ilay miseho mpanazava, ho fahazavana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary raha mandinika isika sy mijery ao amin'ny filazantsara dia efa milaza ny tena no fahazavana Jesosy Kristy. Ary Paoly koa aza dia manamafy ao amin'ny epistiliny ka milaza azy hoe Jesosy Kristy ilay zanaky ny mazava, hoe zanaky ny mazava Jesosy Kristy. Zany hoe izy ilay fahazavana Jesosy Kristy araka izany ka manazava ny olona izay ao anatin'ny maizina, ao anatin'ny aloko ny fahafatesana. Ka raha tsy eo zany Jesosy Kristy ilay mpanazava dia inona manjohan'ny olona? Miraparapa ao anatin'ny aizina izy, ary aizina izay aiziny fahotana, miraparapa ao anatin'ny aizina feno fandrika sy zavatra mahatafitohina ka mitondra ho amin'ny fahotana izany. Ka endrika ny hono Jesosy Kristy hoe manafaka antsika amin'ny fahotana, izy ilay miseho fahazavana izao tontolo izao. Manazava ny lalantsika izy, mitaona antsika manazava antsika izy, tsy ho ao anatin'izany fahotana izany. Jesosy Kristy ilay fahazavana, izy no manazava antsika tsy ho ao anatin'izany fahotana izany. Fa eto ihany koa ny hoe mazava dia manana hevitra fanantenana. Ilay mandeha amin'ny maizina zany dia hoe manana fanantenana fa eo ilay mpanazava Jesosy Kristy anafaka azy ao anatin'izany fahamaizinana izany. Ary dia tao anatin'ny fahababona tokoa ny zanak'Israely no itenenana an'izao tenin'Andriamanitra izao ao anatin'ny fiainana izay heverana hoe maizina, tsy hita tsony izay fahazavana, fa amin'izany indrindra no hanomezana tokoa hoe Jesosy Kristy ilay fahazavana no anafaka ao anatin'izany fahamaizinana izany. Ka dia fanantenana, mamelombelona ny fanantenana indray izany teny izany, ary velona ny fanantenana, feno ny fifaliana satria afaka ny fahotana noho Jesosy Kristy ilay miseho mpanazava atsika ao anatin'izany. Fa fomba amonjeny Jesosy Kristy atsika amin'ny fahotana ihany koa hita taratra eto amin'ity Isaia 7 ity dia izy manome fifaliana. Izy manome fifaliana ho antsika. Ny 9 no ahitantsika an'izany hoe amaronao ity firenena ity ary ampitombonao ny hafaliany. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara babo. Araka nambarantsika teo dia hoe ao anatin'ny fahababona ny zanak'Israely nefa ambara fa omena fifaliana izy
ao anatin'izany fahababony izany dia sarotra ny iainana ny fifaliana, sarotra ny ahitana fifaliana, kanefa dia ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe omena fifaliana, ho amarona ity firenena ity, ho ampitomboana ny fifaliana. Jesosy Kristy arak'izany no loharano izany fifaliana izany, na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Jesosy Kristy irery ihany no loharanony fifaliana rehefa ao anatin'ny fahoriana ny olona iray. Tsy misy afaka manome fifaliana toy izany afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izany hoe ny fifaliana izay omeny Jesosy Kristy izany araka ny hitantsika eto dia manaisitra ny alahelo izay manjoa ao anaty ao, satria rehefa malahelo dia tafalatsaka amin'ny fahotana, rehefa sorena dia tafalatsaka amin'ny fahotana. Ka Jesosy Kristy ilay manome fifaliana arak'izany dia miaro antsika tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotana. Rehefa ny fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy no ao anatintsika dia tsy tafalatsaka amin'ny fahotana isika. Ka noho izany dia endrika anehoan'i Jesosy Kristy ny fiarovany antsika mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana, ny famonjena antsika amin'ny fahotana, dia manome fifaliana ho antsika izy ao anatin'izany. Ka ao anatin'izany ry havana dia afaka mijoro vavolombelona isika pino ka samy laza fa Jesosy Kristy izy no tompo, mamonjy antsika amin'ny fahotana izy amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fifaliana ho antsika. Fahatelo dia izao, fomba hamonjeny Jesosy Kristy antsika amin'ny fahotana sy arovany antsika ao anatin'izany ihany koa, araka ity Isaia 7 ity, dia manafaka izy. Entiny ny fahatelo indray ny ahitantsika an'izany, manafaka izy. Fa ny bao fitondrana entany sy ny tsorakazo nikapohana ny lamosiny, izay tsorakazo ny mpampiasa azy, dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana. Izany fanambarana eto amin'ny andininy fahatelo ity izany dia endrika anehoana ny fanafana izay omeny Jesosy Kristy, omen'Andriamanitra. Izany hoe esoriny eo aminy ireo fangejana rehetra, ireo endrika fanandevozana rehetra dia esorina teo aminy, afaka izy satria nafahan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mandinika isika ry havana dia tsy zavatra mora nanjoan'ireto zanak'Israely ireto noho ny nafitsoko ny mpambabo azy, noho ny nafitsoko ireo fahavalony, kanefa dia manafaka ao anatin'izany Jesosy Kristy. Fa isika koa ry havana eo amin'ny fiainantsika eo dia misy zavatra mamatotra antsika, manangeja antsika dia ny fahotana izany. Jesosy Kristy ilay miseho hanafaka antsika ao anatin'izany, ary amin'izany izy miseho mpanafaka izany no fomba amonjeny antsika amin'ny fahotana, ka dia tonga olona afaka isika ry havana eo anatrehan'izany. Ary amafisiny izany hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia maninona ho izy? Ho afaka tokoa ianareo. Miariary ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay mpanafaka no mamonjy antsika amin'ny fahotana. Fa efatra farany dia izao, asehon'i Jesosy Kristy ato amin'ity Isaia 7 ity ihany koa, fa mamonjy antsika sy manafaka antsika amin'ny fahotana izy ka manome fiadanana izy. Indiny ny 5 sy ny 9 no ahitantsika izany, manome fiadanana izy. Eo amin'izay ilay hoe fa zaza niteraka ao antsika dia hoy izy hoe io ilay andrina ny fiadanana, andrina ny fiadanana. Izany hoe izy ilay tompo ny fiadanana, ary dia aseho sahady eto fa Jesosy izay ho teraka dia mpitondra fiadanana. Ary marina izany satria izy tena ny mihitsy no efa niteny any amin'ny filazantsara hoe ny fiadanako no maninona ho izy? Nomeko anareo. Tsy misy manana fiadanana raha afaka omena raha tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay efa nomeny antsika araka nambarany ihany dia hoe tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fiadanana izay omeny. Izy irery ihany no afaka manome ny fiadanana tena izy sy ny fiadanana marina. Ary ny fiadanany dia tena fiadanana maharitra mandrakizay ho antsika izany. Ary dia asehony amin'ny alalan'izany fanomezany ny fiadanana izany ny fiarovany antsika tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana, ny famonjeny antsika ho afaka amin'ny fahotana. Raha fehezina ry havana dia izao, Jesosy Kristy no ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao fa mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana ka manazava antsika izy, manome antsika fifaliana izy ary manafaka antsika izy
dia manome antsika ny fiadanana. Koa dia iaino ary izany tenin'Andriamanitra izany fa Jesosy Kristy izy no tompo manavaka antsika amin'ny fahotana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fanahy masina hitarika antsika mandrakariva. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tsara indrindro, ianao Jesosy tomponay sady mpamonjy anay. Ianao tokoa no Andriamanitra mamonjy anay amin'ny fahotana ary tena mahafaly sy maharavo ny fo amam-panahy anay tompo, fa na ny madinika indrindra aminay eto ary dia mahazo fa ianao ny Jesosy tompo fahazavana. Mitondra ny fahazavana ao anatin'ny aizin'ny fiainanay ianao ary manafaka anay ao anatin'ny aizina ianao. Ary tsy vitany hoe mazava ihany no entinao amin'ny fiainanay fa omenao ny fifaliana marina avy aminao ihany koa izahay. Anananay fiainam-piadanana fa tompon'ny fiadanana ianao. Misaotra tompo, mankalaza, mankasitraka fa tsara ianao ary tsara ny manaraka anao Jesosy tompo. Fa izahay ankizy eto amin'izao toerana izao dia manolotra ny fo amam-panahy anay mba hiaraka aminao, mba hanompo anao, mba hakatoa anao ka tsy hitoetra ao anatin'ny fahotana intsony izahay, satria manafaka anay ianao, fa ianao no manome ny fiadanana na ny kely na ny lehibe tompo dia manana anjara aminao. Dia mankasitraka indrindra izay tompo ary mametraka feno fiainanay no avinay manontolo eo am-pelatananao Andriamanitray. Angatahanay aminao ihany koa Jesosy ny fanahinao mba hitari-dalana anay amin'ny fiainanay, mba hahafahanay tena hijoro vavolombelonao marina tokoa, satria efa namonjy anay tamin'ny fahotana ianao ary mpamonjy sy mpanavaka, mpanome fifaliana ary mpanazava ny lalam-piainanay ianao. Dia amin'ny anaranao no angatahanay ny tohin'izao fotoana izao, apetraka eo voninahitry ny anaranao tompo, ankalazaina ny anaranao Ray, Zanaka sy Fanahy Masina, amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. Ankehitriny dia hiroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika. Iarahantsika manao ny hira faha 170 ny andininy voalohany sy fahatelo. Hira faha 170, hira faha 570 azafady. Hira faha 570 ataontsika manontolo. Hira faha 570 ataontsika manontolo. Raha mbola tsy vita ny rakitra ka mila tohizana ny hira dia ho tohizantsika amin'ny hira faha 70. Rehefa vita ny rakitra dia afaka tsahatra ny hira.
mipetraka isika ry havana. tonga amin'ny fotoana izay any amin'ny sampana sekoly alahady ny fankasitrahana sy ny fideranan'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny lalao ny hira sy ny dia dia mankafy zary tompoko a dia ho fanomezana voninahitra an' Jesosy tompo irery ihany zany. Misaotra tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ho antsika le makasary, raha makasary atambany ianao tsy mitsangana mihitsy, azo takonanao ny olona, fa raha te hitsangana any ambony voalohany mandeha direct io a, donc zany a tsy mitsangana mihitsy anao raha makasary ato, raha vao manakona olona dia mivoaka avy hatrany, fa azo takonanao ny olona fa mijokojoko ambany ianao raha vao makasary ato ambany. Mazava angaman'izay a. Faly miarabantsika ny sampana sekoly alahady. Maheno ve? Arahaba ry ilaino asoavina ny tompo ao aminao. Izany teny izany no entiny sampana sekoly alahady miarabantsika amin'ity andro atsiarovana ny nahaterahan Jesosy Kristy sy ny natongavany tetỳ ambonin'ny tany. Manasa antsika ny sampana sekoly alahady hanatrika izao fotoana izao hatramin'ny farany izay kendrena ho ao anatiny adiny 2 raha ela indrindra. Dia manantena izahay fa haritra hatramin'ny farany ianareo. Ny angatahana kosa tompoko dia mba rehefa manao tsenjery ny ankizy kely dia mba rehefa vita daholo vao mitehaka tsika satria manjary lasa tsy heno ilay ao aoriana. Dia dia mahazao fahafinaretana ary tompoko dia ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia manasa antsika handray azy ireo amin'ny tehaka mafy be.
Tsika rehetra tsy tsinjarana na voafetra todiny Noely mamy ho famonjena etan-tany. Arahabantsika jiaby tonga maro mba hitady ilay famonjena efa tonga tao amin'ny tompo ilay pomba. Ry tompo izay nateraka, tonga hatrany reraka, manasa famapitraka, manisitrana ny ratra. Arahaba ny fiangonana, izay najorana afaka olana, efa tonga ny mpamonjy Jesosy tompo avy any ambony. Miarahabantsika tonga tsy mba nanady ity fotoana sarobidy ho famonjena tsy voavidy. Arahaban'ny vahoaka le tantim-potsy dia hitsoaka, ilay Jesoa tonga nompo anadisy amafaloto. Arahabantsika ankizy ho famonjena tena ivonasin'ny tompo fa tsika masy no mpanompo. Arahabany rehetra fiadana sika eta. Entiko ny androany andeha lasaina fatady ity nateza amin'ny Jesosy zaza itsika rehetra ho ankalaza. Ilaina tena itia avy amin'ny fanahy ilay zanak'Andriamanitra nahafo izato laitra. Iza nateraka mba ity nanao mpanota verdi isika rehetra mba havy ho tonga antsika ilay Mesia. Andro mamy hafa loatra ny maro dia hisaotra fa ny tompo avy anakoatra no hanafitra sy hamoaka. Inoen'ny zazakely ankalazaina amin'ny teny, inoen'ny majinika mba hakaka mampandinika. Fetin'iza no andran'io isika rehetra tao madio, fety malaza sy sarobidy nizaniza tao matajidy.
atsika koa teraka tompo tonga olona nompo. Izao no andro fijoroana oripinkaona. Izao sanarentsika rehetra andranio tsy misy fetra. Ankalazaina ny fo ny nahaterahan'i Jesosy, ankalazaina am-pifaliana fa tonga zaza Jesosy tiany. Ankalazaina eran-tany ilay mpamonjy ny eto an-tany, ankalazaina mpiravona teraka-izy ka tsaroana. Ny ankizy mampiravy zatoizy, ny kiloha mampiravy zatombo. Ankalazaina mitiavana ilay zaza mpiavana, ankalazaina indrindra ilay adombo tsisy fetra. Magavantsika ankizy ho famonjena tena izy, ho voninahitsy ny tompo fa tsika maso no mpanompo. Entiko ny andro anio andeha lazaina fa tadidio, natezan'i Jesosy zaza itsika rehetra ho ankalaza. Orakizy mifalia fefa tonga Jesosy, orakizy mibita teraka le zazalahy. Orakizy miravo fefa tonga ny Tito, orakizy ndandy fefa tonga ny Mesia. Teraka avy anavo, te hanavaka lavo, teraka ilay avy any ambony, fizy mantsy no hamonjy. Andro mamy tena soa ny nahatongavanao Jesosy, fa ny mpanota tsy ho voa, omena vonjy avokoa. Arahabantsika jiaby tonga maro mba hitady ilay famonjena efa tonga tao amin'ny tompo ilay fomba. Mana ku aku si mamira tratuku oripinu
asatino fetitsika re ferakao betlehemy ilay mpanjakatsike tsikitsiky hirahira no asandatra mifaly mioby tsisy akanavaka Messi lay mpanavotra izy no mamonjy atsika sy tantana feony anjely sy ny zazakely nzao manakoako sy mamiratra toko oripino asatino fetitsika re ferakao betlehemy lay mpanjakatsike tsikitsiky hirahira no asandatra mifaly mioby tsisy akanavaka oripino asantino fetitsika re ferakao betlehemy ilay mpanjakatsike tsikitsiky hirahira no asandatra mifaly mioby tsisy akanavaka oripino asantino fetitsika re ferakao betlehemy ilay mpanjakatsike tsikitsiky hirahira no asandatra mifaly mioby tsisy akanavaka mifaly mioby tsisy akanavaka mifaly mioby tsisy akanavaka mba noely manahoana tokoa moa zany hoe noely zany mba noely manao ahoana no atrehanao izao toy ny fety isa-taona sa tena fiainam-baovao tsara tafy ety ivelany mianjaika tsara aok'izany fa mba ao anaty ve ny tena heviny dia ilay mpamonjy tonga tetỳ an-tany vory lanonana ary izao ny fianakaviana rehetra fa momba tadidinao ny toritenin'ny pastera ny tena mahavariana i Jesosy no ankalazaina fa rehefa tonga ny hariva dia mamo tsy zaka bataina ka inona re izany ny noely raha mba antaniako anao ilay Jesosy tonga zazakely sa fetin'izao tontolo izao amiko ny tena noely dia famonjena ho aiso anao fa fihobiana nataon'ny anjely ilay mpamonjy n'izao tontolo izao ny noely ihany koa dia fanavaozana izany fanadiovana ny fo andray ilay zanaky ny iray ho asehoan'ny ankizy eto amintsika raha izany atao hoe noely
ho aseho antsika ny fanehoana izany noely zany. Maneho ny noely ny eny an-dalambe, mankalaza ny noely ihany koa ny mahantra. Manao fety be ny mpanan-karena rehefa noely, ary ny kristianina ihany koa dia manana ny anjara fanehoana izany. Fa teny an-dalambe teny nisy tanora maro rehefa tonga ny 5 Desambra. Naneny ny lakolosy, taitra izy ireo. Taitra tamin'ny torimasony ireto karazana tanora maro. Teny an-dalambe teny dia naneho ny fanehoan'ny krismasy tamin'ny alalan'ny dia, tamin'ny alalan'ny fihinanan-kanina, tamin'ny alalan'ny fisotroana ihany koa ireo karazana zava-pisotro mamy dia mamy. Maneho izany ireto tanora ireto. Fanehoana ny tantara. Dia variana reto tanora eny an-dalambe mihaino ny zava-maneno. Fanehoana eny an-dalambe izany krismasy zany. Ny tanora eny an-dalambe dia maneho ny noely, mankalaza ny noely ihany koa izy ireo amin'izay fomba entiny ankalazana izany. Dia asehony zany amin'ny alalan'ny fisotroana ny jus isan-karazany, amin'ny alalan'ny dia ihany koa, indrindra amin'ny alalan'ny fiainoana ireo karazana mozika isan-karazany. Fa ny mahantra kosa dia tsy mba tahaka izany. Mba te hankalaza ny noely ihany izy ireo, saingy na dia ny fitafy aza tsy mba manana fitafy vaovao, tsy mba nahazo zany kiraro vaovao zany ihany koa, fa indrisy miaina amin'ny fangatahana eny an-dalana izy ireo. Izany no mba entiny anehoana ny krismasy. Fa ao kosa ny mpanan-karena izay manan-katao. Inona hoy ianareo no ankalazana izany noely zany? Mandeha mankalaza amin'ny fitsenana, fitondrana ny arina ngeza dia ngeza ho fenona eny an-tsena. Ao kosa ireo izay mankalaza zany amin'ny alalan'ny fanisana ny vola, fanaovana ny haingo isan-karazany, fandokoana ny tarehy amin'ny alalan'ireny fitaovana isan-karazany ireny. Dia tena mankalaza ny noely tokoa izy ireo amin'izany fomba entiny anehoana an'izany. Fa manahoana kosa raha hoy nareo no ankalazan'ny kristianina izany hoe fahaterahan'ilay Jesosy zany. Maneho izany izy ireo andeha ange ho jerentsika. Atombony amin'ny vavaka izany ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, ary naneho izy ireo andeha hitarika ireo namany, andeha hiteteny amin'ny arabe rehetra eny izy ireo haka ireo tanora namany mba hiaran-kalaza ny noely amin'izy ireo. Tena nda mafy moa ny mpanan-karena satria mbola manana ny endrika anehoana izany krismasy izany. Fa rehefa nandresy lahatra momba ny filazantsara teo reto kristianina, resy lahatra ny mpanan-karena andeha hamonjy ny tranon'Andriamanitra. Fa ny mahantra kosa ahoana hoy ianareo? Nandresy lahatra tokoa ireto tanora kristianina.
nandà mafy ny mahantra satria tsy mba manana kanjo tsara tare oentina any amin'izany tranon'Andriamanitra izany fa nanazava ny kristianina hoe tsy ny fitafy ivelany no entina mankalaza an'izany krismasy izany fa ilay fo entina mideran'i Jesosy aza. Dia resy lahatra ireto mahantra fa nandeha nizotra teny izy ireo nanantona an'ireo tanora eny an-dalambe hiantso an'izy ireo mba handeha ankalaza ny Noely any an-tranon'Andriamanitra fa dia tena nandà mafy tokoa izy ireo satria mamy dia mamy zany eny an-dalambe zany. Dia nandresy lahatra reto tanora kristianina ary niasa ny fanahy masina resy lahatra tokoa izy ireo. Dia tapa-kevitra ny kristianina fa izaran'izany filazantsara zany amin'reto tanora izay voasarika izy ireo. Dia nahazo ny anjara tandrify azy tsirairay filazantsara ny Jesosy Kristy satria izany tokoa ilay ankalazaina amin'ity anio ity. Dia nandray tsy ampiambahambana tokoa ireto tanora teny an-dalambe ny mahantra ny manan-karena ary dia tapa-kevitra izy ireo andeha hamonjy ny tranon'Andriamanitra ankalazan'izany Noely zany. Dia izay no tantara fohy hoentina maneho zany fankalazana ny Noely zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Izao kosa izy ireo dia aneo dia amintsika mpanatrika izao fotoana izao.
izy maromaro maneho ny hafaliana ny hira sy ny dia izay ny nofitiany fa teraka an'io ilay mpamonjy tiany izy ireny indrindra no mbola tsara jery sy marina famindra mahitsy sy milamina milanto sy mirindra ny fony tsisy fitaka ny sainy sy eritreriny tsy mba misavoritaka matanjaka finoana sy mba mangitakitaka ny tompo mihitsy aza ny fony teto tany dia izy no laza fa ny fanjakany dia antony zaza voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eo ty ambony tany ho an'ny olona kasitrana soraty roa no atolotra izy ireo nga ho arakisy Tsy topanao ny tsara no de raikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio ka ho iraikio fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio izay mandoka ny feranate irampity zay mahavo nefa de be pity sady be pitade nefa sawa fatikunya ka tsy matakalokony any afe kana ira ino nanoanana fatsarana de aleko ihany ny fiderane kana ira ino nanoanana fatsarana aleko ihany ny fiderane ka ho iraikio fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio ka ho iraikio fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio satria tsy topanao ny tsara no de raikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio nahoana ny fiderana ny tsy ola laikio
Jesús awa Nusulika we Nusulike Tenan Jesús awe Tenan Jesús awa Mana-talenta le zanatsika eny sa tsy efa nandeha teo ny tsenjery nandeha teo koa ny dia nandeha teo ny tantara kely mbola ho avy eo koa ny hira fa tsika ohatra nitady atoritory zany andao aloha hitsangana daholo azafady tompoko manainga mavesatra ny ray aman-dreny mba hitsangana daholo azafady mangataka mpanajana ny ray aman-dreny mialatsiny indrindra tompoko mangataka mpanajana ny ray aman-dreny mba hitsangana fa tsy ny ankizy ihany teneny leo akaikinareo hoe tianao Jesosy hoe sady tondroy mafy be tianao Jesosy dia averenindray hoe tiatsika Jesosy hoe ampiarahantsika amin'ny lamako amin'izay manao hoe lamako dia nareo miteny hoe tianao Jesosy sady jereo tsara lamako
andrasa aloha tsy mitehaka ka tondrony izy hoe tianao jesosy hovaina le izy lamako lamako mbola lamako atambaro ary efa hainareo le izy mandra-piomandry zareo ato a dia meny zareo micro moa dia raisiko ny micro na dia mbola tsy fantatra hoe inona ny tena ho teneniko hoe fa ny mbola manomanomana kely zareo averintsika ihany le izy teo lamako dia tianao jesosy a avereno tianao dia tia dia tiatsika jesosy zay ny avereno a dia ny atambaro jesosy lamako 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 ihany avereno tianao dia tiana dia tiatsika jesosy avereno avereno ihany atambaro sotra tompoko petraka daholo azafady mbola somary miandry kely fa nisy an'le di teo dia somary niongana le fandizana ato dia miandry kely vetivety
somary sesehely no ravoravo ranandre fa Jesosy tena ny mihitsy nanetry tena ka nandeha fa nilaozany ny lanitra tonga olombelona izy tsy diso anjara tamin'izany na lehibe na ny ankizy tena mahavalalana ny fiainantsika pino tsy mba rototra akory mba hizarany finoana fireo fanekena rehetra mora foana sy adina ka hovay ireny fomba kisika rehetra no irona tena mahavariana mihitsy ny fomba fiasan'ny fiangonana fa voafatotra ny sainy tsy mba rototra akory toa jambo zato masony tsy mba misy ny fironana amin'ny olona voageja anaty jaly sy ny ory tonga indray ny krismasy ndao re hiovy isika Tonga Christmas, Andranumba, Indris, Tamakasi, Tiasamunga. Isana lahady any am-piangonana nefa koa manompo samy tsy mitombina fiangonana fa amin'ny Jesosy tsy ampy. Dia tsomtomina ny sainy, ny finoa miozongozana, ny mandray nefa hainy, nefa dia hivadik-ozana. Sarasarasady fony idiran-doza tsotra izao. Ny fivavahany anie tsy izay tianao no atao satria ny tompo lehibe ho sarotiny aminao. Kavanana na ankavia na ondrikoa na osy ny mpitsara dia Jesosy. Tsy mba misy mihitsy ny marimaritra iraisana fa den zao hakahitsy tsy mba hita fesana.
Jesosy irery ka isika ho tafarina dia ho avy tsatsy very. Nanoka tena 7 taona ny fanotsina Androany nankalazana ny Jesosy tonga nofy teto an-tany. Miavaka ho an'ny rehetra tsy ankanavaka natongavan'izy tompo nanetry tena ho mpanompo. Tonga olona Andriamanitra ka nilaozany ny lanitra ho fanavotana mpitiavana fizy mantsy ny mampiavana. Krismasy hafakely no nambarany anjely tamintsika olombelona tiana vitana ho velona. Hafakely satria ny tompo no midre avy ao an-dapany izay miendrika hamonjy antsika tsy ho rendrika. Dia naniraka ny ray ireo anjely tamin'izay lazany amin'ny Mesia ilay mpamonjy tena ty.
Inona tokoa moa izany noely izany? Ny noely dia tsy inona fa ny andro nahaterahan'i Jesosy, nahatongavany ho nofo, dia izay indrindra no ho tantarain'ny ankizy ao anatin'ity tantara kely ity. Aza matahotra ary Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoedy zaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary hanjaka amin'ny taranaka taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria ho vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho amin'ny olona rehetra. Fampamonjo no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo, ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina laman-jaza sady mandro eo am-pihinanam-bilona. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eto ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany.
Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. Jesus. Fotoana fohy tokoa ny nanomanana ankizy andreny zavatra naseho rehetra androany ireny a nefa dia hitantsika fa nafinaritra raha toa ka tena nafinaritra anareo ilay izy a dia mangataka tehaka hoe avy amintsika ampiana kely fa ohatra ny mora loatra mbola tsy tapitra akory ny fetintsika fa mbola misy seho ho asehoan'izy ireo a afaka fotoana fohy Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore
Tsy ny ankizy ihany no manana talenta eto anivon'ny fiangonana, fa ao ihany koa ireo vadin'ny mpitandrina izay eto amintsika. Dia aneo izany talentan'izany izy ireo anka ho raisintsika mitehaka mafy be.
Isaorantsika ireo vadin'ny mpiomana eto amin'ny fiangonana nanatanteraka ny anjarany. Izao kosa dia hiditra eto amintsika ny tany ketsa. Raisitsika mitehaka mafy be ihany koa izy ireo.
eny ary tompoko a tonga ty amin'ny fiafaran'ny fotoana isika zao a misaotra anareo izahay a nanatrika anay a tamin'ity andro anio ity ialana tsiny ny tsy fahatomombanana teny tsefatsefany teny a fa dia ny fitiavanay avy ao amin'ny saim-panasekoly alahady nanolotra ireny rehetrareny ho anareo a no mameno ny izay banga rehetra teo dia mangataka ny ankizy a hiakatra ety ambony a anatanteraka ny hira fanaovam-beloma. Efil. zay no vitan'ny sampana sekoly alady a ampietsi-po tokoa azo antoka no avin'ny
fiangonana azo antoka ny asa fandompony ny fiangonantsika raha ireny zavatra vitantsika to anatin'ny fotoana foy no ny fitarian'ny fanamasina. Misaotra be deabe ny ankizitsika nampiseho an'izay fiderana fankalazan'izay. Misaotra be deabe ihany koa le mpampianatra sekoly laty sy mpiara-miasa aminy satria nafoy andro nafoy fotoana nampianarina andreto zanantsika reto. Misaotra be deabe ny fiangonana tarihan'ray aman-dreny mpitandrina tamin'ny fandaminana rehetrarehetra isaorana ihany koa ny ray aman-dreny nandefa ny zanantsika nanomana ny fety ary ny tsinykely indrindra dia isaoran'Andriamanitra nanome fanahy masina nitarika antsika nafahantsika nanateraka izay asa fiderana fankalazana fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana naterahany mpamonjy izay. Kristy koa no mpamonjy ary iza moa ny tsy ho faly raha ohatra ka atsiaro an'izany naterahany mpamonjy izany. Raha manamarika tsika ny diny tena betsaka teto rehefa faly dia mandihy ny olona mandeha ho azy le dia manambary zany fa tena tao anatin'ny fo tokoa no nankalazana ny derana ny naterahany mpamonjy atsika. Ankehitriny dia angatantsika ny ray aman-dreny mpitandrina mba hamety zodranantsika hamaranana izao fotoana izao. Misaotra ny présidentsika tehaka ho an'ny sampana sekoly alahady namarina ny an'ny sambatra. Misaotra ho an'ny teknisiantsika sary sy feo zava-maneno tehaka mafy be ho an'zareo ny anatam-banina ny ao ambony ao. Misaotra antsika rehetra zany dia hitsangana isika hivavaka. Tompo misaotra anao zay raha nomenao fahasambarana tokoa andritra ny herinandro zay nankalaza izany. Zany fahasambarana zany dia hotehirizinay fa Kristy tokoa ny tompo sy mpamonjy. Ampianarinao zay ampifaly ny hafa koa izara fahasambarana ny hafa na ny kely na ny lehibe. Ary taio koa ny tontolo andronay anio ny raha-pitsinay mbola ao am-piangonana. Tantera ao amin'ny olonao ny tsodraninao. Ny fahasoavantsao Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana na fanamasina ne ho aminareo rehetra ne hitanareo ny tompo ka hiarinareo. Mpamirapiritra ny tavinareo ny tompo hamindra fo aminareo. Ananitra ny tavina aminareo noho ny tompo hanomenareo fiadanana. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Voninahitra ny amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiedanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Ho an'Andriamanitra rerana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tehaka mafy be isika.
misy fanamarina kely vetivety a asaika adiny l izy indraindray hoe mihinam-bary izy misy vato dia ohatra izay koa le fandehana raha niteta ny vaovao-mpiangonana androany dia hoe miantona kely aloha ny fampianarana sekoly alahady ny atem-piangonana no miantona fa amin'ny Facebook